أوكي. شالوم 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 לכולם, שלום שלום, רבי חיים ישי, שלום שלום, רבי מנוח, שלום שלום. שלום שלום, ינקו וני, מנרקה וני פייסבוק, מנוציקה ני פינרנה ני שערי קידושה, ני רבי חיים ויטל, מקסקה ני מידות נא ני טוויץ'. dia mitanjona moa araka ny fandraisantsika fa amin'ny midingana ny mitanjona minatratrarina anatin'ny bokin'ny Shara Kedusha dia midingana antsoina hoe hasid na ireo olona feno manao asa soa, manatanteraka asa soa izany. Alohan'ny anombohana, iza no afaka manampy inona nisitsika tamin'ny herinandro lasa teo mikasika ny Shara Kedusha. Inona hitantsika? Raha fitinina kely fotsiny ny zavatra hitantsika bezatatra. Shalom, shalom. Shalom. Ezrat Hashem ny resantsika melohan'ny farany teo i Rabbi Pinchas Ben Yair. Ny amin'ny teneniny. Mecha nama Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah mevia lite Seirut ve? Sintsisa, toda. Sintsisa. Inona ny hitantsika talohan'ny farany? Ie, inona zany hitantsika tamin'ny farany? Tamin'ny farany teo ny hitantsika ny mifanaraka amin'ny atao hoe tsadika sy ny atao hoe hasid dia ny mitzva tokony ho ataony iry zareo zany hatongavany amin'izay sehatra izay. Iza ry zareo? Ny tsadika sy ny hasid. Ie, toda raba. Izay ny hitantsika tamin'ny farany, ireo dingana na ireo lalana tokony lalovana azahoan'ny olona anankiray antsoina hoe tsadika. Iza ny olona anankiray io? Ny olona anankiray izay nanapa-kevitra ary nisafidy ny lalan'ny Torah. Hoe hanaraka ny lalan'ny Torah za dia mba ho tonga olona antsoina hoe tsadika na tsadikety raha ohatra ka vehivavy, satria io lalana io misy anankiroa ilay izy mifanampy fa tanjona amiray ihany. Misy ny antsoina hoe tsadika lahy, olona mahitsy zany, olona marina, raha ohatra ataontsika adikatsika hoe tsadika fa tokony tazomina ilay teny amin'ny teny hebreo hoe tsadik, misy sambaratelo ambadika. Dia ny tsadika koa misy vehivavy tsadikety. Dia hasid lehilahy. Inona ny vehivavy raha ohatra ka antsoina hoe amin'ny dingana hasid? Iza mahay? Tsy fantatra. Iza ny teny hoe hasida ve? Misy ve hasida? Efa naina an'izay hasida izay sady ohatry ny anarana vorona ihany izy izay. Hasida ny antsoina hoe moa zany amin'ny teny vazaha sigone. Tsy haiko hoe ahoana izy amin'ny teny gasy. Voron-drano. Hay. Sigone ve voron-drano? Voron-drika.
ty le izy ohatra hoe voron-drano io le izy voron-drika. voron-drika zay zany zay natsoina hoe khasida dikan'izay tsy khasida le izy aloha voalohany indrindra fa zavatra hafa mety atao aloha tsiditra am'izay aloha zay zany le izy hoe efa ny olona anankiray zany nanapa-kevitra hoe hanaraka ny Torah dia tokony antsoina izy hoe tsadika dingana voalohany satria araky averintsika ihany le fampianarana tenenina isaky ny erev shabat anatin'ny tefilat kavalat shabat fandraisana fampidirana ny tsy hoe fampidirana fa fampandrosoana ny shabat dia misy an'le hoe kol Israel yesh lahem chelek le olam haba na ny Israel rehetra ozy izy dia manana ny anjarany amin'ny olam haba amin'ny tontolo ho avy Shenemar ino antony Veamer kulam tzadikim le olam ershua-retz. Ino ny dikan'izay ve'amer kulam tzadikim satria ny vahoakany dia tzadikim. Ny vahoakany Hashem hoy izy rehetra dia tzadikim. Rehetra izy ny vahoakany Hashem le olona manaraka ny Torah. Dia inona zany dikan'izay vao miditra ianao anatin'ny vahoakany Hashem dia antsoina hoe tsadik. Fa eo amin'izay le hoe ahoana no azahoantsika amin'ilay hoe tsadik gamur kovesh yetzro na le antsoina olona anankiray hoe antsoina hoe tsadik feno izay nandresy moa zany ataontsika hoe nandresy amin'ny etserara na le ilan'ny mpitondra ny toetra ratsiny. Io zany mampiavaka an'ilay hoe marina fa hoe anao zany hoe antsoina tsadika fa anao tsadik misy ny antsoina hoe tsadika tsotra. Misy ny olona tsy tonga kory amin'ny dikany antsoina hoe tsadik. Maninona satria reto tsy mbola tsy ao izy, mbola tsy manatanteraka an'ireo zavatra rehetra dia reto le aiza izy teo ty zany ny dingana voalohany nahita karazana mitzva anankiefatra nizaran'ny Rabbi Chaim Vital misy anankiefatra ozy izy ny lalana na dingana ny mitzvot zay tokony tanterahan'ny olona anankiray azahoany an'izay dingana antsoina hoe tsadika zay. Izy ny matadidy rehefa tonga dia apiko hita le izy arishon dingana voalohany ozy izy mitzvot ha nohagot bezman hatfila bechol yeme achol ny mitzvot rehetrarehetra ozy izy na ireo didy izay mifandray amin'ny tefila na vavaka zany bechol yeme chol amin'ny andro isan'andro zany tsy andro shabata tsy andro yom tov tsy rosh chodesh fa isan'andro yom rishon ka hatramin'ny yom shishi. Zay zany dingana voalohany dia hitantsika daholo reny le lalàna rehetra ao anatiny tsy izy ty. Manasa anareo zany mijery ny cours tamin'ny herinandro lasa teo hoe inona avy mitzvot tafiditra anatin'izany sokajy antsoina hoe sokajy voalohany zay azafady. Hasheni ny faharoa zay koa hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo mitzvot hatloin bizman ny mitzvot rehetrarehetra zay miankina ny fanatanterahana azy miankina amin'ny fotoana zman. Inona ny anatin'izay shabat rosh chodesh yom tov zay dia inona koa izay koa matadidy kiddush shabat tafiditra amin'izay ny fety rehetrarehetra Passover Pesach ny finanana matsa satria ireny miankina amin'ny fotoana daholo. Dia zao zany tsika hijery amin'izay ny dingana fahatelo. Inona ilay dingana fahatelo? Dingana fahatelo mitzvot that are applicable mitzvat zay afaka ndazo vakitsika amin'ny teny hébreu izy fa tirany somary ashilishi במצוות שצריך האפשריות להזדמן ליד אדם. Ny mitzvot rehetra ozy izy
zay afaka tanterahan'ny zay ho latsaka amin'ny tanan'ny Hachem, amin'ny tanan'ny olombelona, fa tsy izy no ano moa zany, le mitzvah zany no latsaka eo anatrehany dia tonga dia tanterahany. Iny dikan'izay ohatra hoe tonga taminy le mitzvah. Fa izy zany tsy ny Adama zany tsy nitady an'le izy, ny olombelona zany tsy nitady an'izy fa mila tanterahany. Dia naso amin'izay inona indray zany izy ny halakha rehetrarehetra ao anatin'izay, laso jerentsika amin'izay, hetsika zao. Afisy voalohany indrindra anatin'izay mitzvah zay hoe tokony le izy zany tokony misy Hachem, tsy Hachem, tonga le mitzvah dia tokony tanterahana. Voalohany indrindra. Ashlishi, likhtov sefer Torah. Voalohany ozy izy anatin'izay dingana tsokajy fahatelo zay fanoratana Torah. Inona io iza mahalala ny tantaran'ity, tsy hoe tantara, aiza hoe zany no amakinan'ity mitzvah ty ao anatin'ny Torah? Iza ny mahalala? Eo amin'ny lalana ho an'ny mpanjaka zao misy an'izay hoe mila manoratra sefer Torah ho anazy izy. Ny mpanjaka zay fa tsy vitan'ny mpanjaka. Nefa misy koa pasoka anankiray milaza hoe Kol Israel melachim hem, na hoe ny Israel rehetrarehetra hozy izy dia azafady tsy melachim, bene melachim hem, zanaka mpanjaka. Dikan'izay tsy maintsy ny Israel rehetrarehetra hozy izy zanaka mpanjaka. Dikan'izay mila manoratra. Ary tsy vitan'izay fa io ny mitzvah farany indrindra voasoratra anatin'ny Chumash. Mitzvah voalohany inona voasoratra anatin'ny Torah? Rabbi Manoach sao dia fantatry Rabbi Manoach. Inona ny mitzvah voalohany voasoratra anatin'ny Torah? Ho an'ny Adama. Pero urvu. Pero urvu. Ny Torah dia mameno ny tany. Ny mitzvah farany anatin'ny Torah mila fantatsika zany zao fa io izy io manoratra sefer Torah. Dikan'izay mila mianatra manoratra. Fanontaniako, lahy sy vavy ve manoratra? Bezrat Hashem mampine melachim fa tsy paty melachim. Bezrat Hashem. Zay ny lehilahy no mila manoratra Torah, sefer Torah. Raha misy vehivavy manana tena hoe mazoto ka tia hanoratra, afaka manoratra fa mila tandremany fotsiny rehefa manoratra izy amin'ny fadimbolana mazava ho azy. Fa ny tena izy ny lehilahy no manoratra sefer Torah. Iny zany mitzvah anankiray mila tanterahana ho an'ny olona izay te hanatera. Tsy maintsy mitsika moramora amintsika miteny ny juif firy ny misy vote 613. Ay, vita daholo ve zany zavatra zany? Bezrat Hashem. Eto raha ohatra ka tsy nanoratra Torah zany teo amin'ny androm-piainanao dia tsy nahavitan'izay mitzvah zay dia amin'ny Shara Gilgolim misy hoe ny zanak'Israel izy mila miverina ny fanahin'ny zanak'Israel, tsy hoe zanak'Israel fa Israel anatanterahana an'ilay 613 mitzvot. Dikan'izay raha ohatra hazo shalom olona anankiray tsy nanoratra Torah dia fantatra zany mbola tokony mbola heverina izy hanoratra ny Torah. Raha ohatra ka tamin'ilay Gilgol na ilay réincarnation tany aloha tsy nanoratra Torah izy. Bezrat Hashem. Dia kivô mezuzah, mametaka mezuzah. Zay koa rehefa manamboatra trano dia mipetraka amin'ny trano anankiray alohan'ny miditra ao dia misy ny antsoina hoe halokata bait na fanokanana ny trano. Misy fomba malagasy mitovy amin'izay, tena mitovy amin'izay ilay hevitra. Fa miaraka amin'ny anatin'ny Torah fotsiny miaraka amin'izay fomba fanokanana ny trano izay sady manasa olona hitsakafo rehefa avy eo fa alohan'izay misy mianatra misy zoara aloha ao anatin'ilay trano. Zay ny alpisode, zay ny minaga nosara afriki. Vita ny mianatra zoara dia manao ketoret. Ketoret fa alpisode fa tsy ketoret vakitsika tsotra anatin'ny sidoro. Vita iny dia ahoana? Dia rehefa tonga amin'ny Tehilim Yoshev Beseter, Tehilim 91 raha tsy diso za.
na telim raiky amby raiky amby sivifolo. Raiky amby sivifolo. Iny vakiana impito, de rehefa mamaky an'iny impito mihodina manodidina ny trano fa tsy any ivelany fa ao anatiny manaraka ny rindrina ny trano. De rehefa manaraka ny rindrina ny trano mila manana ohatra hoe madinika vita amin'ny vy. Reny alatsaka amin'ny tany. Misy antony daholo zany, alatsaka amin'ny tany rehefa mandeha zany ianao. Mandeha indray mandeha ieritreretra ieritreretra mihodinkodina manodidina ny trano de araraka ny reny vola reny. Vola amin'ny vy zany tena marina apetraka ohatran'izao manodidina ny trano. Vita iny de mivoaka de eo am'zay manonona an'le baraha hoe al likboa mezuzah. De ny lehilahy no mametraka an'le izy de ny tongotra ankavanana miditra voalohany anatin'ny trano. De zay vao miditra am'zay daholo zany ny olona rehetra rehetra ao anatin'le trano mazava ho azy fa ny tongotra ankavanana no miditra anatin'ny trano. Zany zavatra zany resako kely fotsiny fa fiarovana be an'le trano. Fiarovana ary rehefa miaraka amin'ny de vita iny fametrahana ny mezuzah any amin'ny varavarana idirana anatin'ny trano. Rehefa tafiditra anatin'ny trano de vita iny de apetaka koa miaraka amin'ny efitra rehetra rehetra zay misy afa-tsy ny trano fivoahana na trano isasana. De vita iny de reny le volana latsaka amin'ny tany reny mila avela mandritra ny andro iray. Vita iny andro iray iny alaina daholo reny vola reny, vola amin'ny vy de na amena tsedaka, tsy hoe na amena tsedaka le izy, amena amin'ny olona rehefa olon-kafa fa tsy tazomina anatin'ny trano. Zay zany misy zay nosara alpisode zany nosara Afrika koa manaraka an'izay. Eo amin'ny eo ankapobeny fotsiny zay. De vita zany iny. Le varera birkat amazone. Isaky ny avy misakafo vita avy amin'ny mofo na rehefa tena vokiny le sakafo nohaniny de manao ny antsoina hoe birkat amazone na le bracha avy amin'ny sakafo azo. Iny zany vakiana. Ny mode Torah ou le lamda bechol yom, mianatra Torah ary mifenarana ny Torah hozy izy dia bechol yom, isan'andro. Tsisy hoe andro iray tsy mianatra, verina indray mianatra, verina tsy mianatra. Bechol yom, ary zay no tenenitsika anatin'ny kriyat shema. Bechol yom, isan'andro mianatra Torah. Zay ny olona vao afaka tonga zay vao azony zany ty dingana fahatelo ty. Anisany moa zany zay. Jeresika indray liby moa Torah. Lifrot ou lirvot, peru urvu, mila manano taranaka. Ezat Hashem, dikan'izay mila manambady satria ny lalàna anaty antsoina hoe peru urvu manomboka amin'ny fanambadiana. Fa tsy manana zanaka zany Ezat Hashem mbola tsy tafiditra anatin'ny mbola tsy tafiditra fa ao anatin'ny antsoina hoe dingana tsadika fa tia mila tanterahana. Zay vao activer tsara le tsadikoty fa zay koa averiko ihany ny tsy averiko fa misy koa ny olona afaka efa mi-activer an'le tsadik fa iny mbola tsy manambady maninona satria rehefa mampianatra Torah izy ka misy mpianatra mianatra Torah miaraka aminy de ny mpianany afaka antsoina koa hoe taranaka. Tsy hoe afaka antsoina, zay anatin'ny Gemara misy tantaran'ny misy olon-kendra diniko ny anarany anatin'ny Gemara zao ny tantara hoe izy zany tsy nisy taranaka. De nanantona ny andro hafatesany de somary nieriseritra be izy tam'zay misy vavoloana anatin'ny Torah hozy izy tsy tanteraka nefa za mianatra Torah tsy Hashem manao ny zavatra rehetra de teo Hashem ohatrany hoe nampitony ny fony hoe aza matahotra anao fa anao satria anao nampianatra ary betsaka ny olona miaraka ino zany hoe nieno sy nampianao nampianarinao de reo mpianatra anao reo izy zany antsoina hoe zanakao. De vitanao koa zany zay hozy izy le peria urvia na le mitzvah antsoina hoe mitera ary mameno ny tany. Ezat Hashem. Fa averiko fa zay zavatra zay rehefa tena hoe le olona mpampianatra mianatra Torah fotsiny ataony maraina atoandro hariva. Raha ohatra ka hoe naino an'izay de nampianatra olona Ezat Hashem. Aleo lavitra fa aleo ara tsy aleo
ny mitzva voalohany tafiditra am'izay mila hoe manambady voalohany indrindra. Fa manambady any de manatanteraka an'le mitzva peria ovia. De ny Bet Hillel miteny hoe lasovavy, zay vao anao vao hoe iotsena navita an'le mitzva antsoina hoe peria ovia. Bet Shammai la anankiroa de fa ampy, iotsehanao, tsy voatery anao manana zanaka vavy. Fa mila am'izay mitandrina hoe inona le bishlemut, raha ohatra ka aleo tohizana fa averiko any fa reo zavatra rehetra reo afaka ijanonana de tena ianarana daholo satria zay ny tanjona eto. Birahim Vital manome fotsiny le titre, le hevitra na le mitzvot zay tokony atao. Fa rehefa avy eo mila militra lalina anatin'ny mitzva reo am'izay de inona daholo ny zavatra miafina ambadika sy ny zavatra tokony tanterahana. Liv'ul al-Yede Kedushin. Ho lasa Baal, inona ny hoe Baal moa? Tompony. Tompo. Ho lasa tompo izy ianao avy amin'ny alalan'ny Kedushin na avy amin'ny alalan'ny fanambadiana. Io zany tena mikasika ny lehilahy satria ny lehilahy antsoina hoe Baal Abait na ny tompon'ny trano, tompo-trano. Zay koa fandray amin'ny terorovo. Limol et haben. Zay zany. Rehefa vita zay de manao ny forazaza. Forazaza moa zany ny zanaka lahy et haben. Raha ohatra zany misy olona nanome zanaka vavavy foana de dikan'izay mbola tsy navita ny mitzva anankiray antsoina hoe limol et haben. Anao izy mila mitondra ny zanakao lahy ho forahina. Le afrish khala min ha'isa be'eretz Israel. Ty le mitzva le afrish khala. Maka ny anjarany le antsoina hoe khala moa zany le anjaran'ny rehefa manao paty avy amin'ny farina sy rano de tsy maintsy misy anjara ho an'ny pretra kohanim na mpisorona, aleo ataontsika mpisorona. Fa pretra koa moa zany. Zay koa inona zany dikan'izay lahy sy vavy amin'izay fotoana zay tafiditra anatin'io. Ny afrish khala. Liten tzedaka, manome tzedaka na manome fanampiana ho an'ny ireo zay tokony ho ampiana, mahanitra moa zany zay tokony ampiana. Le halvet le ani, manome ary manampy any ireo olona zay mahanitra hozy izy. Tokony hoe manampy an'zareo zany, tsy vitany ara-batana fotsiny fa ara-panahy koa. Manampy ny olona mahanitra. Le hashiv mishkon bizmano. Inona zay? Iza mahazo an'ity anankiray ty? Le hashiv avy amin'ny teshova, mamerina. Inona antsoina hoe mishkon? Mamerina ireo zavatra nindramina amin'ny fotoana tokony amerenana azy. Zay ny dikany. Rehefa mindrana zavatra zany tsy tokony hoe nindrana de mijanona any le zavatra de any de matory any. Fa hoe mindrana le izy de mila averina. Misy lalàna koa anatin'izay, be dia be le izy. Misy fomba rehefa hoe mindrana zavatra, misy lalàna, misy cadre hoe rehefa ohatran'izao no afaka ny olona azonao hoe angatana mampindrana zavatra sy ny sisa. Be dia be ny lalàna ao anatiny. Averiko ihany reo zavatra lalina be fa resahantsika fotsiny izy mba ho fantatra aloha. La asot maake. Inona le maake? Manamboatra ny antsoina hoe maake. Arfan, todaraba. Rehefa manamboatra trano de ny tafontrano tsy maintsy asiana maake na arfan, azahoany misy tsambarateny ngeza be koa anatin'ny ambadika an'izay fa ny tafontrano na ny raha ohatra misy moa zany misy manao antsoina hoe terasy. Misy terasy zany. Misy terasy ny trano de tsy maintsy asiana maake na arfan. Lechvod kohanim, manome voninahitra ary manome haja ny kohen.
ny coanime tena izy fa tsy ny olona hoe manantso mitondra fotsiny anarana coan nefa ny asa tsy manatanteraka le zavatra miandry zany hoe tsy mizaka an'le adidy miaraka amin'ny coanime fa tena le olona tena hoe sady antsoina izy cohen no mizaka an'le adidy. Lichvod talmideh chachamim, tsy vitan'ny coanime fotsiny izy fa mila manome voninahitra raha manome haja ireo mpianatra Torah, zany hoe talmideh chachamim, mpianatra izay feno mpianatra Torah feno fahendrena. Ny olona mianatra Torah dia mila ajana, tokony tsy mampiseho an'izay fanajana zay zany tena marina. Irvod av va em, dia mitovy amin'izay koa, manome voninahitra sy manome haja ny ray aman-dreny, av va em. Mirat me av va em tsy vitany manome voninahitra sy manome haja ny ray aman-dreny fa mila matahotra ny ray aman-dreny, mila misy an'izay tahotra ny ray aman-dreny zay. Le ohev re'im, eto misy raha ohatra ka adika ty le heov zafady re'im, ahoana ny andikana an'ity zao? Ohatran'ny hoe mankala ny ratsy. Tada raba, zay le hevitra tokony ho izy fa ny fandikana an'ity satria re'im zany rehefa adikan'ny olona amin'izao fotoana dia hoe ny olona mitovy aminao satria le hoe ve'ahavta le re'acha kamocha, re'acha, ny olona mitovy aminao izy zany dia ho tiavinao, zay le mitzva. Fa ny hatarina fa ny zavatra tena misy amin'ity re'im zany zay le tenen'ny Rabbi Chaim Mishael zay le tsiambaratelo ato fa nadikan'ny olona hafa mihitsy satria raha ohatra ka anao miteny hoe tiavo izy izy ny olona tahaka anao, le re'acha kamocha, mitovy aminao izy izy. Feno ny teny amin'ny teny hébreu azahoana resahana hoe olona tahaka anao, gever, ish, adam, enosh, maninona anashim, maninona tsy nampiasa an'ireo ny Torah fa hoe ve'ahavta le re'acha kamocha, satria zay ny tsiambaratelo ambadika. Re'acha zany mila fantarina fa le ratsy. Inona le ratsy? Yetser hara, ny yetser haranao izy mila tiavinao. Zay zavatra zay le concept ngeza be tena miafina ambadika ny pasoky iny. Ny olona zany rehefa mandika ny hoe ho tiavinao izy ny olona tahaka anao, tsy olona mihitsy io, fa le ilany ao anatinao antsoina hoe ra. Iza izy io? Le yetser hara. Zay ny tanjony satria raha ohatra ka hitantsika zao ny dingana tsadiky, inona nataony voalohany? Miady an'le yetser hara. Rehefa anao miady amin'ny olona na miady amin'ny zavatra, voalohany indrindra anao tsy hoe ity hevitra mihitsy ny ity azy. Raha ohatra zany te andresy an'le olona tokony hidivana sy hoe yetser hara, io le secret faran'izay ngeza be indrindra tenenina Rabbi Chaim Vital, tiavo izy. Inona dikan'izany? Fantatrao zany ohatra hoe le olona le ilany zay le hoe ilan'le olona ratsy le afeniny, satria ny tsara ihany no avoaka hita any ivelany, fa le ratsy afenina satria ina tsy ho zaka tiana afenina zany satria te hanome sary tsara, manome endrika tsara eo anatrehan'ny olona, fa le ratsy afenina. Zay le zavatra, izy zany mila tiavinao iny ratsy iny satria voalohany indrindra mila fantarinao fa anao ihany iny, anao ihany le mora tezitra, anao ihany le misy gava feno bibibony, anao ihany le mpandaingy, anao ihany le mpanao lasaona raha, anao ihany le tsy mahay mifehy ny vavanao, anao ihany le tia fafinaretana na ara-batana io na sakafo na ny ara-batana firaisana sy ny sisa, anao ihany io, tsy olon-kafa mihitsy, tsy hoe entité avy any ivelany tonga anao rery ihany, dia anao ihany le malahelo lava, anao ihany le tsy faly amin'le zavatra rehetrarehetra izay mitranga amin'ny fiainanao. Zay le tiany teneniny, dia teneno izy izy, mila tiavinao izy izy iny toerana anankiray antsoina hoe ratsy iny. Dia fanontaniako, ahoana ny itiavana an'izany io antsoina hoe ra na yetser hara zay?
apetrako fantaniana amin'ny Rabbi Khamishay sy Rabbi Manoar. Inona ny tokony atao, inona ny azo atao azahoana ny itiavana an'izany ilana antsoina hoe ratsy zany. Bezrat Hashem rehefa tiana dia ampianako. Da ahoana fanampiana azy? Tiako ny amidaoty. Zany hoe fantatrao zany hoe fantatrao hoe tsy mety zany zavatra eritreretiny zany fa mietserara dia amboarinao ilay izy mba hirona kokoa any amin'ny fahatsarana ilay zavatra. Dia tianao zany izy rehefa avy eo ny tiany tenenao ambadika ny hoe tianao izy raha ohatra ka sanatria izany hoe tezitra anao dia rehefa avy eo indray fa maninona koa za tezitra, tokony tsy tezitra mihitsy tamin'izay. Na misy olona anankiray misy resaka tahavà fafinaretana dia nianjera izy, ohatra ataontsika hoe misy nanao Zeraly Vatala dia eo izy dia tena ohatran'ny hoe manao zany manona adikasika an'izay hoe tsy mandreraka anahy mihitsy ty hitako anankiray ty, tena hoe tsy tiako mihitsy zavatra zay fa maninona ary za manao an'izay foana. Zay le hoe tsy tianao izy amin'izay fotoana zay. Vetsivety fotsiny. Zany hoe kianao zany hoe zay le izy fa mila renina. Ie. Mila laza hoe misy commentaire vety hitako ato ity. Rabbi Shalom Rabbi hitako ato zany commentaire tsy hitako ato. Manao zany mijery an'izay. Ahoana tsy mipoitra. Shalom Rabbi Yehuda. Tiavina tahaka ny tenanao ilay raha toda raba. Zay le hevitra ny ao ambadika an'ilay hoe le reacha satria araka ny tenentsika teo ihany afaka miteny le ahavta le ish ou le chaver na le la adam kamocha fa ny Torah rehefa miteny hoe le reacha fataro fa le rah le yetsera raha ao anatiny dia zay le hoe inona zany ny fivoakan'izay hoe itiavana inona ny zavatra atao azahoantsika hoe ho tia an'le yetsera raha. Zay teny le valiten'ny Rabbi Khamishay voalohany teo ny tena no valiny le hoe rehefa tiana izy dia ampiana. Dia ahoana fanampiana azy? Ireo mitzvot rehetrarehetra izay nameny Hashem miaraka amin'ny midotovot marina zay fa rehefa ohatra zao maka ohatra anankiray fotsiny za. Olona anankiray zao ohatra hoe be torimaso na dia inona ny zavatra tokony ataony? Izay no mahatonga ny Mekubalim matory amin'ny tapany voalohany alina dia mifo amin'ny chatsot laila amin'ny tapakaly maninona satria io zavatra io le hery ataonao anaovana le mitzvot positif sy manahintsy na mampitombo ny antsoina hoe midotovot reny no proof fa tianao le yetser hara. Satria fantatrao fa na dia tsy manaraka ny sitrapony hoe fantatrao zany fa tsy tianao ny ratsy anao nefa indraindray anao latsaka foana satria le yetser hara mbola matanjaka ary izy matanjaka be satria araka ny tenentsika mandritra ny ankizy teraka hatramin'ny 13 ans ho an'ny lehilahy, 10 taona na 12 taona ho an'ny vehivavy yetser hara fotsiny no mitondra azy. Tsisy yetser tov mihitsy an'iray maninona satria ny yetser tov vokatry ny fanatanterahana ny mitzvot. Eo izy vao teraka. Dia rehefa bar mitzvah zany ny ankizy lahy dia eo izy vao mandray ny didy rehetrarehetra anatin'ny Torah dia eo izy vao manomboka mahazo ny antsoina hoe yetser tov. Dia nefa ny yetser hara efa 13 taona fa manana expérience dikan'izay fa matanjaka be. Dia ny vehivavy 12 taona. Izay mahatonga an'ilay hoe ahoana zany ny fomba anatratrara mba tsy ho atanjaka intsony le yetser hara. Zay le mahasamihafa ny midotovot sy ny mosara moa zany na ny fampianarana avy any amin'ny atsotsika hoe fampianarana ohatran'ny hoe resaka pensée positif avy any amin'ny goïm. Pensée positif moa tenenao hoe tsy ilaina mihitsy ny yetser hara
tokony vonoina ny hetsera raha satria tsy ilaina zavatra tsy ilaina satria ratsy le izy dia sorona. Ny Torah ary ny Devote tsy izay mihitsy. Fantatrao izy fa izy teo mandritra ny 10 taona. Izy zany mila tiavinao voalohany indrindra ary mila ampianao fa tsy vitany hoe tiavina. Ahoana ny fanampiana azy? Satria ampitomboy zany ny Etsertov mba ho tratranao le 10 taona le 10 taona ananan'ny Etser Ara. Dikan'izay manatanteraha foana mitzvah isan'andro vao manaova foana amin'izao satria eo nanao no manome hery an'ilay Etsertov. Ny tanjona zany tsy hoe hamono Chazve Shalom ny Etser Ara satria Etser Ara io Hashem nanamboatra azy miaraka amin'ny Etsertov. Na misy olona anankiray miteny hoe hovonoko ny Etser Ara tsy havitan'izany mihitsy satria zavatra vitany Hashem tsy ho voafafan'ny olombelona zany. Chazve Shalom. Dia zay le hoe tsy ho vonoina izy fa ny Etsertov no mila ampiakarina ny heriny. Ina dikan'izay tanterao ny mitzvot ary indrindra amboary ny toetra ratsy. Ohatra zao hoe zay miteneniko hoe naka ohatra zay le miresaka Chatzot Laila mifoaza mihitsy amin'ny alina anao reraka be iny fantary fa manamboatra hery be anao ho an'ny Etsertov azahoan'ny Etsertov me matanjaka kokoa ny Etser Ara. Dia rehefa me matanjaka kokoa ny Etsertov dia miakatra amin'izay koa ny antsoina hoe Midot eo amin'izay anao vao lasa afaka antsoina hoe tsadik kovesh et etzro na le tsadik izay nandresy ny Etser Ara. Tsy nandresy aza mihevitra mihitsy hoe nandresy zany vonoinao ny Etser Ara tsy izay. Fa anao zany matanjaka kokoa ny olona anankiray izay ny olona rehefa misy ady izy ny mpandresy izay olona manana hery lehibe kokoa. Zay ny antsoina hoe ampiakary zany ny Devote miandre tsara hitantsika daholo ifandresantsika ny Midot rehetrarehetra any amin'ny kory tany aloha tany tsy diso za kory fahafito fa tsy vitan'izay manatanteraha mitzvot satria ny mitzvot positif manatanteraka ny mitzvot positif ary indrindra tandrema tsy fandikana ny mitzvot négatif satria zay le izy ny olona anankiray koa mandika mitzvah négatif dia inona ny zavatra vokatra izay manome hery ny Etser Ara. Ny olona anankiray mora tezitra voame izy matanjaka nefa izy efa manana taona 10 taona alohan'ny Etsertov. Zay zany no tanjona zay mety hoe message amin'izao rehefa ny Etser Ara na ny toetra ratsy no manjaka dia fantary fa matanjaka foana izy. Zany mahatonga an'ilay hoe misy olona mety efa hoe olon-dehibe ohatra hoe 80 taona ohatra nefa Midot Raot mbola ao satria maninona nameny sakafo foana ilay Etser Ara. Ina dikan'izay mandika faty ary misy toetra ratsy ary indrindra moa zany tsy manatanteraka ny mitzvot positif. Dia zay fotoana zay matanjaka foana ilay Etser Ara tena matanjaka izy satria manome hery isaky ny ota atao ny hery rehetrarehetra any amin'ny Etser Ara. Ina dikan'izay ajanona ny ota dia tsy mahazo sakafo intsony ny Etser Ara manomboka malemy izy. Tsy vitan'ny ajanona fa ampitomboina koa ny fomba na ny mitzvot positif ary ahitsy ny toetra tsara ny matanjaka ny Etsertov. Dia eo anao vao afaka miteny hoe horesiko ilay Etser Ara. Ezat Hashem. Misy fanontaniana ve aloha? Baruch Hashem, mazava. Baruch Hashem. Ok. Dia tohizana zany. Zay le mitzvah anankiray hoe le Ehov Re'im. Tiavo izy le Etser Ara ao anatinao. Le anao zay afenina tsisy mahita fa ny olombelona tsy mahita fa Hashem mahita dia misy koa olona sasany mahita fa Ezat Hashem. Dia zay le izy rehefa tianao le zavatra araka ny tenenina Bechai Mishay rehefa tiana ny olona na tiana ny zavatra anankiray dia mila asehoana hoe ampiana izy satria mila fantarina fa ny Etser Ara mitady fanampiana. Inona ny fanampiana anazy? Tanterao ny mitzvot ary indre tsara. Amin'izay fotoana izay tianao izy. Le Ehov Gerim, mitzvah anankiray koa. Tiavo izy ny converti. Gerim. La tête Sachar Sechira Bizmano. Sakir Bizmano.
rehefa tokony manome ny lasorety rehefa manome ny tokony rehefa mampiasa olona zany anao ka manome ny karamany de mila manome ny karama amin'ny fotoana izay efa niekeny ray tota roa tota azafady roa tota hoe zao ny fanomezana ny karama de amin'ny fotoana io izy mila tanterahanao zay fa raha vao mihoatra hoe tsy raha ohatra hoe misy afaka nomenao le vola nefa anao niandry zay koa zava-dehibe ny miandry fa zay fotsiny izy hoe rehefa tonga ny fotoana de omeo ny karaman'ny olona nampiasainao le orhil askir ay zay koa tia ny fombatsika malagasy misy fomba malagasy hoe manome azafady le arhil shahir ameo sakafo izy ny mpiasanao araky ny misy fombatsika malagasy rehefa manamboatra trano marina fa mamena vola le olona satria izy mpanamboatra trano fa mila amena sakafo aveza zay alaka ao anatin'ny Torah rehefa mampiasa olona anao tsy maintsy khayave voatery manome sakafo an'le olona ampiasainao Nivdok simane be'ema vekhaya mila mahafantatra ny mampiavaka ny ireo signe amin'ny biby antsoina hoe biby atanety moa zany behema sy ny zava-mananaina inona dikan'izay fataro zany inona ny sakafo azonao hohanina inona ny kasher inona ny tsy kasher apetraka asika ny fanontaniana andatsalova kiana vetivety khaya livdok simane auf ou livdok simane dagim ve khagvim zao izy sady mahay manavaka ny biby eo an-tanety sy ny biby mananaina azo hohanina ny biby manidina sy ny trondro ary ireo tsy angidina ve ny antsoina hoe sauterelle valala fa tsy angidina valala satria misy koa valala kasher iza malala hoe iza manay an'izay misy valala misy amin'ny gasy mihinana valala satria tena marina misy valala kasher fa misy valala tsy kasher de inona daholo zany ireo signe na le ny marque azahoany fatarina hoe ireo biby ireo karazan'ireo biby efatra ireo iny kasher apetrako zany fanontaniana ho fantatritsika moa zany mikasika ny behema ny behema sady mivakitro izy mandinika dia azo hohanina izy roa mitambatra vakitro ary mandinika ye faharoa tsisy nify ambony ny vorona izy ratashema ny vorona misy etsbayater inona zay amin'ny teny gasy ho an'izay tsy malala misy tongotra rantsana fanampiny aiza le izy aoriana tongotra izay fotsiny vely amin'ny tongotra ny amin'ny ratsa-tongotra moa zany de tsy mandray ny hanina hoaniny amin'ny tongony izy tsy mandrangitra ny sakafo hoaniny tsy tongotra moa zany de tsy vitan'izay mila tsy palme zay le inona amin'ny teny gasy misy an'le ohatrany hoditra mifandray izy roa mila misaraka zany le izy fa tsy mifandray de tsy vitan'izay misy anankiray afarany mila misy takorbabo ino moa takorbabo le fitoerana ino re
le fitoerana vato kely sy fasika eo akaikin'ny Misy an'iny fa inona tsara ny zavatra tokony atao amin'iny takelo-babiny iny. Ilay hoditra ao anatiny rehefa zarana roa izy dia olotra anatiny, mila moramora ny fanalana azy. Raha ohatra ka sarotra dia tsy kashera. Fa raha ohatra vao zarana roa izy dia tonga dia endahana ohatran'izay ilay hoditra ao anatiny dia miala. Kashera. iny efa aranany fa tsy takory-babo. Aranany zany. Jésus moa izy zay izy amin'ny teny takory-babo zany. Laso. Ina masamasa Jésus. Mbesitashana. Zay. Reny zany mila enarana, mila fantarana. Dia ny amin'ny trondro. Ny amin'ny trondro. Ina indray ny signe rehetrarehetra ny marika fantarana hoe ny trondro kashera. Misy kirany sy vombony. Misy kirany sy vombony. Ary ny amin'ny valala. Misy tongobeany. Misy tongobeany. Dia misy koa simana anankiray. Misy lettre ny teny hébreu ny ao amin'ny tratrany. Fa bezatashana. Ary ny le valala le amin'ny an'ireny zany tsy mety hoanina. Aiza le valala amin'iny? Valala le rehefa le amin'le misy andiam-balala ireny le mandripaka vary katsaka. Raha ohatra ka misy hitanao le hoe misy tongony be aloha voalohany indrindra. Dia ny faharoa misy an'izay reny soratra ny teny hébreu zay eo amin'ny thorax tratrany. Dia azo hoanina. Le it avel al ha kerovim. Dia mila misaona hozy izy amin'ireo havana akaiky. Mitzvah koa zany. Misy lalàna lehibe koa, ngeza be daholo ny lalàna ao anatiny. Misy fomba. Ary ireo fomba ireo, ireo lalàna ireo, saika mitovy amin'ny fomba gasy. Tohia, inona dikan'ity? Izy misy teo. Tohia. Mila bedesina hozy izy na zay angatotry an'izay bedesina hozy izy ireo olona miala ny lalan'ny Torah. Fantatrao izy fa miala ny Torah nefa fantatrao fa izy tokony izy nanaraka ny Torah vita conversion na efa hoe Israël fantatra hoe fa Israël ka miala ny lalany dia tsy maintsy teneninao izy ary mila bedesina hoe miverenanao. Vety misy zavatra misy zavatra tiako kely bedesina zany no tena afaka andikanana izy. Bedesina. Resahana zany izy dia tenenina fa inona ty ataonao. Fa tsy hoe avela amin'izao izy ihany dia ihany. Satria izay ilay niteresantsika tamin'ny kory tamin'ny herinandro lasa teo raha tsy diso za hoe rehefa ny olona anankiray miditra anatina antsoina hoe klany Israël na ny vahoakan'i Israël dia mifandray amin'ny rehetrarehetra. Izay zavatra ataon'ny olona na dia tsy fantatrao ara dia misy fiantraikany amin'ny fiainanao. Mety ho misy fiantraikany amin'ny fiainanao satria mizakainao daholo ny zavatra iainan'ny mizara raha aminao zany tena marina zay ilay izy. Ohatra hoe zao hoe makatsika ohatra hoe samy malagasy na misy gasy olona tsy fantatrao na manana ny fonony tsisy idiran'izay satria izy malagasy dia mifandray ray ihany ny raha avy amin'ny toerana anankiray loharan'ny toerana ny gasy anankiray ihany. Zay ny tiany tenenina eto hoe aza mihevitra anao zany satria ireo manana ny finoany zareo dia tsy resahana na ireo dia miala amin'ny fomba gasy dia zay zany ny safidiny zareo. Ny tena marina tokony malahelo an'izany zavatra zany ary tonga any ianao dia resahanao mihitsy izy.
satria zany mitzva, hitantsika eto io mitzva io, mila resanao izy tena fa inona ty atao. Fa am'izao mantsy tsy manana hery intsony isika manao an'izay satria le kolontsaina efa tena bedy mihitsy ara olona manao an'izay. Inona ny idiranao amin'ny fiainana satria tsy manana ny fiainana. Hay, taloha nefa tsy ohatran'izay fa le olona gasy rehetra dia anankiray ihany. Tokony satria raha anankiray dia hoe fianakaviana iray lehibe dia afaka miteny ianao satria fianakavianao izy, havanao izy, havana. Dia tenenina rehefa misy zavatra tsy mety atao fa tsy avela fotsiny amin'izao satria mila fantarina averiko ihany. Izy satria mizara raha aminao dia zavatra rehetra mahazo azy na ny zavatra tsy nentina ataony dia anao mizaka ny hotany, dia ny zavatra tsy nentina ataonao koa dia izy mizaka ny hitanao satria ray ihany. Motsy shaftiha tishmor. Azafady. Motsy sefateha tishmor. Tandremo izy ny zavatra mivoaka amin'ny vavanao ary tazomy tsara ny zavatra tandremo ary arovy ny zavatra rehetrarehetra mivoaka amin'ny vavanao. Ina zany lashon hara. Mitzva le izy nefa. Dia tsy voatery tsy vitany hoe lashon hara fotsiny fa hozy izy koa le dabok bo ina dikan'izay dia zavatra rehetrarehetra mivoaka anatin'ny vavanao ozy izy dia taterao. Raha niteny zavatra anankiray ianao, taterao iny zavatra iny. Ina dikan'izay nanao voady ohatra. Miteny ianao zavatra anankiray mila tanteraka satria izay teneny hoe tishmor, tazomy tsara, aza miteny zavatra nefa tsy adininao izy rehefa avy eo dia tsy nataonao intsony satria izany dia efa tsy nitana voady, tsy nanatanteraka ny antsoina hoe neder. Dia izay hozy izy dia dabok bo ary petao, ohatra hoe petao fa raiso tsara, tadidio tsara mihitsy hozy izy zany zavatra rehetra mivoaka anatin'ny vavanao, rehetrarehetra na tsara na ratsy. Le alechet be darkav. Inona zay? Manaraka ny lalana Hashem. Alechet avy amin'ny alacha, lalàna na lalana. Zay koa misy tovizana kely amin'ny anatin'ny hébreu sy ny teny gasy. Ny anatin'ny teny hébreu alacha, lalana, oler, avy amin'ny oler na lalana andehanana zany tena marina. Dia alacha koa nefa lalàna. Dia amin'ny teny gasy izy tena mitovy mihitsy, mitovy ihany ny fanoratana azy fa le amin'ny accent hoe lalana sy lalàna. Sy alar, oler sy alacha mitovy ihany le izy. Dia darkav amin'ny ty koa zany synonyme moa zany, synonyme oler na lalana, darkav lalana Hashem. Aza miala amin'ny lalana Hashem zany dikan'izay raha misy olona anankiray tsy manaraka intsony ny lalana voatorana anatin'ny Torah dia iny mitzva tsy maintsy resanao izy fa tsy avelanao mandeha irery any. Dia at et Hashem, manana ny tahotra ny Hashem. Ametraka fanontaniana kely za, ahoana ny azahoana ny tahotra ny Hashem? En chochmah ny raha. Da fahendrena. Dia raha ohatra zany misy olona tsisy tahotra ny any ambony zany, tsisy an'izany, nataoko izay tiako atao, inona dikan'izay? Zat Hashem mila ampiana izy amin'ny fahendrena. Tsy matahotra. Lifros min hachet. Inona antsoina hoe lifros? Manalavitra ny ota. Raha tadiditsika ilay zavatra tenenina Nabi Pinchas ben Yair, misy an'ity. Rehefa tonga amin'ny dingana antsoina hoe chasidut, dia izay hoy izy ianao vao manana antsoina hoe anava. Vitany azonao ny anava dia misokatra aminao izy ohatra hoe irat chet na fatahorana ny fanotana. Dia nefa eto tsika tsy miteny irat chet fa irat Hashem aloha. Zay vao lifros zay ianao izy miala lavitra ny chet. Zat Hashem misy fandraisana izy. Dia le ohev et Hashem bechol ha-pratit she zacharu rabotenu zal. Dia tiavinao izy Hashem araky eo amin'ny fomba rehetrarehetra izay misy araky ny nazavany ireo olon-kendry tany aloha. Inona zao zany zavatra zany? Mitovy amin'ireny ny fitiavan'ireo olon-kendry tany aloha izy any Hashem.
ohatra zao tsika maka tantara gasy, jereo ny fitiavany ny razambe tany aloha feno fahendrena, tena marina. Razambe feno fahendrena tany aloha satria misy koa Betatachemina razambe Betatachemina. Fa razambe ihany zareo, tsy manova n'inona. Fa le razambe tany aloha tia tanindrazana, tiany mpiray tanindrazana aminy, ary manatanteraka ny fomba sy fady ary tia ny Zanahary. Reny hozy izy no modely, reny tokony arahana. Satria reo rehefa mitia an'i Hachem, reny mihitsy hozy izy, reo no tena manakaiky indrindra amin'ny fitiavana ny Zanahary na fitiavana ny Hachem. Zay izy, Betatachemina. Misy afaka atao lasopy zay vetivety hoe ny faefatra. Dia iny le faefatra, tonga zany tsika zao, vita zany zay daholo zany mitzvah rehetrarehetra tafiditra anatin'ilay sokajy fahatelo, le hoe mitzvah zay tonga eo anatrehanao dia mila tanterahana. Zay azon'ny olombelona anankiray zany tanterahana tena marina, tonga eo amin'ny tanany. Dia mitzvah ny sokajy fahaefatra ny antsoina hoe veta izy teo ty. הרביעי מצווה שצריך אדם לחפש אחריהם לקיום. Izay mitzvah rehetrarehetra izay tokony ezahany olona anankiray hozy izy tokony manatanteraka an'ilay izy satria ilay izy tsy tonga fotsiny fa tsy maintsy le olombelona no mitady manantona ary mangataka amin'ny Hachem mba ho havitany zany mitzvah zany. Inona zany le izy? Inona daholo le mitzvah anankiray ao anatiny? Mitzvah ao anatiny. Arevy le afrisy Trumat Gedolah, manala ny anjara antsoina hoe Trumat Gedolah. Inona antsoina hoe Trumat Gedolah? Manala ny Trumat Gedolah io dia tsy le omenany anankiray koa le omenany Cohen. Ny Trumat Gedolah ny vokatra rehetra izay azo avy ao amin'ny tanin'ny Israel dia maka 10% ny vokatra rehetrarehetra amenan'ny Kohanim. Zay no antsoina hoe Trumat Gedolah. Reo zany raha ohatra ka tsy mpamboly le olona dia tsy afaka manao an'izay. Satria eto tsika miresaka amin'ny voly. Fa ny tena marina raha ohatra amin'izao fotoana zany tsy hoe amin'izao fotoana fa mila azo atao mila fahazahoana an'io alakha io eo amin'ny vola azonao koa. Tsy maintsy maka ny antsoina hoe Trumat Gedolah, maka ampafolony zany 10%. Ampafolony? Ohatra ny maka ny ampafolony karama azo amenan'ny Kohanim. Zay ny antsoina hoe Trumat Gedolah. Ina tsy vitan'izay le afrisy Trumat Maaser. Ina amin'izay mahasamihafa ny Trumat Gedolah sy Trumat Maaser. Misy mahay? Ny Trumat Maaser le indre anankiray misy le Maaser Rishon sy Maaser Sheni fa avy amin'ina moa ny Maaser. Zay le izy. Raha ohatra zany andaso azavatsika kely. Raha ohatra misy nampiakatra vokatra ny mpamboly anankiray mahazo vary. Dia efa vita zany le vary amin'ny gony dia ny ampafolony vokatrany amena ho an'ny Kohanim. Izy no antsoina hoe Trumat Maaser. Trumat Gedolah. Rehefa azo ny Trumat Gedolah dia anatin'iny ampafolony maka ampafolony indray. Dia iny no atokana lasa atao hoe Maaser ho an'ny Leviiny. Voalohany indrindra. Dia ao anatin'iny Trumat Maaser iny zany misy ny antsoina hoe Maaser Rishon, misy ny antsoina hoe Maaser Sheni, dia misy ny antsoina hoe Maaser Sheni dia misy Maaser Rishon dia misy Maaser Levi. Toda. Anankitelo ny Maaser. Maaser Rishon ho an'ny Leviita.
Ray ampafolon'ny ampafolon'ny zavatra le prélèvement zany ny ray ampafolon'ny tromagedôla azo ve zay? Iny a ho an'ny levita de ny chenille ndray ho an'izy. Eo an'ny Cohen indray zany. Zay ve? Indray ampafolony voalohany ny Levi a. De indray Ny Maaser chenille a ho an'ny ho an'izy. ho an'ny guerre ve? Maaser chenille ilay prélèvement fa ampiakarina ho any amin'ny tempoly de iny no hohanina anatin'ny tempoly. Hohanina le izy, hohanin'izy. Marina fa ho an'ny Cohen fa misy karazan'olona koa afaka mihinana an'ilay izy fa any amin'ny tempoly no fihinanana azy. De ny maaser ani am'izay moa araky ny teneny maaser na le prélèvement ho an'ny mahanitra. Efa afaka daholo zay rehetrarehetra zay, zay anao vao afaka mampiasa ny vokatrao na hohaninao le izy na amidinao. Fa alohan'izay tsy azo atao ny mampiasa tonga de hoe alaina ny vokatra de zay de azo sady tasiana. La friche, maaser rishon ya friche, maaser chenille, liten PA ve leket ve shahra ve prat ve od. Reo misy karazana fanomezana daholo koa. PA toerana anankiray ohatra misy sahana vary de misy toerana anankiray antsoina hoe PA natokana ho an'ny rehefa mampakatra vary na rehefa manapaka ny tao-ambary de misy toerana anankiray iny avela ho an'izy. Ho an'ny mahanitra sy mitondra tena sy ny vahiny. Mahanitra, mitondra tena, vahiny. Iny avela, tsy azo alaina. De zay koa mikasika an'izay mitovy am'izay koa ny amin'ny zava-maniry rehetrarehetra zany karazana fanomezana ho an'ny mahanitra sy vahiny ary ny ino izy teo? Amin'ny teny gasy? Ny mahanitra, vahiny sy mpitondra tena? Mpitondra tena. Mpitondra tena. Ok. De la tête les Cohen Bechor Beema Tehora. Tsy vitan'izay. Raha ohatra indray ozy izy zany olona anankiray tsy mpambony fa mpiompy. De mila manome ny zanaka voalohany. Zanakalahy voalohany Behema na ny ano zany antsoina hoe Behema, biby fiompy. Ho an'ny Cohen ozy izy. Ary biby io biby amena io a mila madio, ina dikan'izay tsisy kilema. Kilema angambany. Lifdot petach hamor. De mila mamaritra koa izy a ny zanaka voalohany hamor. Adinoko ilay izy ity. Apondra. Apondra. Ok. De inona koa l'aruf petech hamor. Inona mahasamihafa ny lifdot sy le aruf? Izy amin'ny Ny anankiray ity atakalo, rachetena. Na vidiana de le anankiray. Ny anankiray vidiana le ifdot, lifdot. Iny indray hoe le arof, inona ny teny hitantsika eto? Inona ny teny anankiray amin'ny teny hébreu mifanakaiky an'ity?
Orefy ve. Oref. Inona ny oref? Atoka. Inona hoy izy satria izay misy alaka anankiray raha ohatra ka tsy tianao hoe ho vidiana ilay izy, tsy hoe vidiana vidiana ho an'ny Cohen satria mila vidiana ny vidin'ny zanakan'ny zanaka voalohan'ny ampondra. Fa ohatra ka tsy tianao izay zavatra izay dia mila inona? Mila tapahanao avy amin'ny atoka izy. Mila vonoina. Mila vonoina izany. Vonoina. Le Eurof peut-être raha ohatra ka tsy vidin'ny na anao tsy manam-bola dia tsy azonao ampiasaina hozy izy io ampondra io satria izy ny ampondra mantsy afaka ampiasaina, miasa be izy ary manana hery be. Fa matoa izy ohatra ianao tsy manana vola na tsy tianao amidy dia tsy azonao ampiasaina ilay izy satria izy ahoana? Dia volana izany ny atokany. Ie, avy amin'ny oref, avy amin'ny atoka. Ahoana fanaovana an'izay nefa matanjaka be? Nita revi'i. Revi'i. Zero A لخيم كيفا رشيد حجاز. Inona soina hoe nit A revi'i ty? Misy inona soina hoe nit A? Ilay nit A tsy haiko fa ilay revi'i ve tsy ohatran'ny hoe zana fampanjanahana ve sa ino? Revi'i. Inona soina hoe revi'ite? Revi'ita ino? Ampahefany. Fahefany. Efatra izany ty, inona ty? Ilay rehefa mamboly hazo ianao izy izy hazo voankazo. Inona? Ilay mijanona efa-taona. Mandritra ny efa-taona tsy azonao hohanina mihitsy ny voankazo mipoitra eo. Fa ny aorianan'izay ianao vao afaka mihinana. Fa alohan'ny mihinana azy koa mila maka anjarana hoentina ho an'ny koaniny manao ny tomasy ny sisa ireny. Izay ianao vao mahazo mihinana. Izany hoe 5 taona izany. Ia, eo amin'ny inona izany? Ataontsika hoe 5 taona. Tsy ataontsika fa 5 taona. Dia inona indray ty? Zerao lekhaim ve keva ty. Inona jereo foana ilay teny mitovitovy aminy. Inona ny zero A? Inona soina hoe zero A? Zero A ve Misoroka. Lekhaim ve keva. Ireo ilay anjara rehefa mamono biby dia ireo no amenany koaniny. Inona soina hoe keva? Amin'ny teny frantsay estomac. Amenany koaniny ve ny estomac? Azo hohanina ve ny keva? azo hohanina ve izany? Izay rehefa notanina. Angamba fa vonona moa hohanina. Dorana. Tsy azo hohanina iny fa dorana ireny. Ny Cohen no manatanteraka an'ilay misy zavatra amenany Cohen izany fa ny Cohen rehefa avy eo no na hohaniny misy anjara hohan'ny koaniny. Tsy azo hohanin'olona tsotra. Dia misy indray nefa misy karazana toerana misy lalana be anatin'ny biby rehefa vonoina dia mila amenany koanina dia ny koanina no mandoro azy.
mampakatra ny setroka. Tsy mampidina ny afo. Misy fanontaniana Mhm. hoe ary ny taovana biby amin'ny ankapobeny ve azo hohanin'ny olona rehetrarehetra tsy maninona? Ny tova alpisode dia izany no tsy mihinana, tsy hoe izany fady satria sarotra be, tsy hoe sarotra be fa any no mitoetra ny dara rehetrarehetra tao anatin'ilay biby. Dia izay zavatra hohaninao iny no mipetraka anatin'ny vatanao satria lasa miditra anaty rà, iny no antsoina hoe rà nefesh, lasa miaraka aminao ilay zavatra rehefa avy eo dia mampitombo ny dara na toetra ratsy. Ny mikobalina tsy mihinana, tsy mikasika an'izay mihitsy fa hoan'izay dia hihinana ve zata Shem, afaka mihinana. Mbola lavalava ihany ilay izy fa aleo tohizana izany amin'ny manaraka satria efa mihoatra kely ilay fotoana. Tentsika izany zero al khaim ve keva ve zata Shem, raha misy fanontaniana ve ankoatr'izay? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Misy fanontaniana afaka zarana amin'ny be sy ny maro. Shalom shalom Rabbi Aina, shalom shalom. Baruch Hashem, vita zany amin'ity Pesaha efa ho avy, Bezat Hashem mbola manohy kory vita. Izay vitantsika Bezat Hashem atao amin'ny rapitso, misy kory zany rapitso amin'ny Alaha Pesaha. Dia amin'ny fanomanana Pesaha moa zany efa araky ny kory Alaha rehetrarehetra, ny lalàna rehetrarehetra fahitantsika tamin'ny firy herinandro, 3 semaines zay Bezat Hashem. Dia averimberenina ihany ho an'izay afaka mamerina mijery an'ilay kory moa zany Bezat Hashem dia tohizana rapitso. Dia raha ohatra ka misy fanontaniana moa aza misalasala mametraka eo amin'ny Facebook Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Bezrat Hashem mifiry ilay kory rapitso? Atao amin'ny ray ora gasy malagasy. Bezrat Hashem Chazako Baruch. Tודה רבה רבי חיים ישי rehetrarehetra fanakavinao ao amin'ny mpamory. Tודה רבה רבי מנוח, תודה רבה רבי יהושע, תודה רבה רבי Aina, תודה רבה רבי Yehuda ao amin'ny Facebook dia amin'ny manaraka indray. Yom Tov, Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Chazako Baruch. תודה רבה.